Neona tamin'ireo tompon'andraikitra miaramila Isatsokajiny eto amin'ny firenena kosa ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina tamin'ity androany ity ihany teny amin'ny lavapanjakana Iavoloha fotoana izay nifanomezan'ireo totatokony amin'ny fiara-miasa ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Ny fametrahana ny tanitandalana, ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanamafisana azy, fiarovana ny firenena malagasy, fametrahana ny fandriampahalemana. Ireo ny voasongadina nandritra ny feonan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina androany maraina teny Iavoloha tamin'ireo tompon'andraikitra miaramila avy amin'ireo vondron-tafika Zandary sy Tafika. Ny antso amin'ny fiarovana ny fenitra demokratika ny filoham-pirenena ary nampanantena miaramila ny fampitaovana sy ny fanatsarana ny fiasan'ny miaramila ihany koa. Rehetra lehibe izay sanonareo ny fiarovam-pirenena. Izao zany dia te anamafy izay efa nilazaiko hoe izay les concepts na fiarovam-pirenena na défense nationale izay dia ngeza be izay. Fiarovana ny vahoaka sy ny fananana, fiarovana ny harem-pirenena, fiarovana ny kolontsaina, ny vakoka. Ao anatin'izany fitondram-panjakana avy ny tenako dia te hilaza aminareo fa dia anohana nareo eo amin'ny ara-pitaovana arak'izay azo atao, arak'izay tanjaky ny firenena. Satria every fa zava-dehibe loatra ny hamerenana ny asina indray eo amin'ny ianareo tafibahoaka amin'ny fiarovana tafibahoaka fa asa nadiko fa dia amihizako anareo tokotelo mahasan'andro izay tandroka arovozona eo amin'ny firenena. Isarak'izany ny feonan'ny filoha malagasy amin'ireo tompon'andraikitra ny Tafika sy ny Zandarmaria ary ny pôlisy amin'ny herinandro avy izao. Fotoana izay andaminana izay fampanantenan'ny filoham-pirenena izay. Raha nambaran'ny Jeneraly Lucien Rakotoarimasy, minisitry ny folo alin-da kosa, dia vonona ny folo alin-da hanampy ny filoham-pirenena amin'ireo tetika asa fampandrosoana izay kasaina petraka eto amin'ny firenena. Tsy miampy izay ilay matofilo hoe navitabeta eto amin'ny firenena nefa mihazo lazaina ihany koa fa raha-tafita ny fifidianana dia nisy andraikitra ny folo alin-da ary n'olona vonona izahay dia matofilo amin'ny matompona andraikitra anay ny anampy anao amin'ny fanatanterahana ny fampandrosoana ny firenena. Tsy azo eritreretina velively ny andraisan'ny folo alin-da malagasy amina resaka fanoganam-panjakana ho hiatrano ny ministry ny folo alin-da.